Toy izao indray havana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Mahazo fankasitrahana avy amin'Andriamanitra izay manome. Paoly dia naporisika ny hafa mba hanome, araka ny voasoratra ao amin'ny Asana Apôstôly toko faha roapolo andiny fadimy amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony hiasa toy izany koa ianareo mba hiantra ny mantra, ka hatsiaro ny tenin'i Jesosy Tompo izay manao hoe: mahasambatra koa ny manome noho ny mandray. Lydia napetrahan'ny mpanompon'Andriamanitra, araka ny voasoratra ao amin'ny Asana Apôstôly toko faha 4:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary rehefa natao batisy raha vehivavy mba han'ny ankohonana dia nangataka izy nanao hoe: raha ataonareo matoky amin'ny Tompo aho, dia midira ato an-tranoko ka mitoery aho, dia nanery anay izy. Gaio nanampy hatramin'ny vahiny, araka ny ao amin'ny Jaona 2:5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ry malala, manao asa matoky ianao, na amin'inona na amin'inona ataonao amin'ireo rahalahy ireo, na dia vahiny aza izy. Fitahiana ho anao no manome. Matoky, mandra-pioana tompoko.